Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer plus fort pour notre Seigneur? Applaudissez encore plus fort. Alléluia. Dia faly indray zahay androany tafahoana miaraka aminareo eto amin'ity toerana ity hiaraka nompo an'Andriamanitra eto isika dia arabaina tahaka izany ihany koa izay rehetra manaraka an'izao fitaovam-pivavahana izao amin'ny tambanjotra sosialy maro samihafa. Nous allons commencer le culte par la prière, donc je vous prie de bien vous lever. Tsangana amin'ny toerana misy anao fa atombontsika mivavaka izao fotoana izao apetrakantsika eo anatrehan'Andriamanitra mba tena ho tahina be ny fotoana, mba tena hoe hiasa eto Jesosy aneo mivonany amintsika eto izy eny aneo mivonany ihany koa ho an'izay rehetra manaraka any tokantrano any. Mivavaka isika. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce matin nouveau. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci, car sans toi, nous ne serions pas là. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Et surtout, Jésus, merci pour le sacrifice que tu as fait pour nous, pour racheter nos péchés auprès du Père. Seigneur, nous remettons ce culte entre tes mains, afin que tout ce que nous allons accomplir aujourd'hui soit bénéfique pour nos vies, mais surtout plaise à notre Dieu. Jésus, nous savons que tu es là. Nous avons foi que tu es là, tu es avec nous et tu vas agir comme tu l'as fait depuis tout ce temps. Tu n'as pas changé, tu es avec nous. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit pour nous couvrir ce matin, afin que notre service d'aujourd'hui soit un service qui rend gloire à Dieu, qui plaît à Dieu et pour lequel nous serons la fierté de notre Père. Saint-Esprit, agis en nous, agis sur ce lieu, agis sur toutes les personnes qui suivent le culte en ligne et agis dans les vies de tout le monde. Nous faisons cette prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ndotsika ite atanana mafy be mihitsy. Raha mbola afaka mitehaka mafy lavitra noho izany ianao dia ataovy ihany. Andriamanitra lehibe no Andriamanitra tompontsika eto androany, nomena antsika ny zanalahy tokana mba ho tompo sy mpamonjy antsika. Dia rariny loatra tsika raha ohatra ka tena hoe hiankina aminy saty izany ve? Dia tsy andrelintsika fa andao tonga dia atombontsika amin'ny ty hira voalohany ty aoka tena hoe hira ny fonao rehetra ianao androany soa ataonao fombafomba ny fotoana androany eny fa na dia ao anatin'ny fiderana aza dia aza atao fombafomba fa araka ny teny mpanompon'Andriamanitra tamaraina afaka miasa Andriamanitra ao anatin'ny fiderana. Jésus peut agir dans les louanges que tu vas lui adresser. Donc ce matin, chante de tout ton cœur.
tumpoko mipanzinanirai tumpo andriamanitro anaratiana zay no faniriako zay misy anao no isy ai Jesosy tiako niaraka amina Jesosy naiza hitondranao ai tiako niaraka amina Jesosy fa ianao no miantso ahy. Da hitehan-tanana mafy ho an'i Jesosy antsika. Mino fa zany hira nataonao zany tsy nataonao fotsiny hoe hirahira teto mba hanaovana animation atao anatin'izao fotoana izao fa tena hoe nirainao tamin'ny fonao rehetra dia tiako a tena hoe ho ampiarinao amin'ny fiainanao zany hira zany mba ho hiranao amin'ny andavanandrom-piainanao any. Chante ce chant tous les jours de ta vie parce que c'est bien de suivre Jésus, n'est-ce pas? Dia alohan'ny hidirantsika amin'ny hira manaraka dia andaontsika mamaky teny ao anaty baiboly. Teny ovakitsika amin'ny teny malagasy izy ity. Teny izay hitantsika ao amin'ny Jaona toko 5:10, andininy 4 sy ny 5. Dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tomoeraniko ary izao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoha azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamoha be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na ina na ina. Mazava be ry havana zany tenin'Andriamanitra zany. Cette parole est vraiment claire. Si tu souhaites des changements dans ta vie, si tu souhaites réussir dans ta vie, suis Jésus, sois rattaché à Jésus. Aoka tena hifantsika amin'ny Jesosy ianao, aoka tena hiaraka amin'ny isan'andro ianao, dia manasa anao nge za hoe akopy mihitsy ny masonofinao dia saintsainy ny fiainanao hoe manao ahoana re za ve tena ao amin'ny Jesosy tokoa, za ve aiza ho aiza misy an'i Jesosy sy za misy elanelany ve. Raha ohatra ka vaovao hoe ianao no tonga eto androany, raha ohatra ka zay mihitsy ianao vao nanaraka fitaompivavahana tahaka an'izao, na raha ohatra ka hoe zay mihitsy ianao vao naheno mahakasika an'izany Jesosy zany a, dia hoy ao aminao hoe androany ny andron'ny tompo anao. Si c'est la première fois que tu assistes à ce genre de culte, si c'est la première fois que tu entends même parler de Jésus, Jésus il veut que tu te rapproches de lui. Dia aza mieritreritra mihitsy ianao hoe zany olona tsy tanteraka e, zany olona mpanota foana e, fa ianao amin'ilay tsy fahatanterahanao iny mihitsy ny ilain'i Jesosy hanantona azy. Jésus n'attend pas à ce que tu sois parfait, fa tena hoe milanao izy, milanao manantona azy bebe kokoa izy androany. Raha ohatra ianao ka efa pino efa ela kanefa tsapanao fa somary nanalavitra ny tompo ny fiainanao a, dia fotoan'izao hiverenana amin'ny Jesosy indray. Atolory an'i Jesosy ny tenanareo, izay ny afatra nolazain'i Paoly, dia mba tena hoe ho fanatitra velona sady hankasitrahana. Miverena amin'ny Jesosy ianao, raha ohatra ka nangatsiatsika ianao dia mangatany Jesosy hoe za Jesosy hiaraka aminao indray a, ho feno hafanampo indray a miaraka aminao a, hitoetra hiaraka aminao indray androany. Dia raha mety aminao a, dia ndaontsika hiaraka merina an'izao vavaka izao. Akopy ihany masonofinao a, dia raha mety dia asandrato ambony mihitsy ny tananao, dia hivavaka isika. Jesosy io ity indray aho eto anatrehanao. Nandao anao ela Jesosy a, fa androany tsapako hoe mila miray aminao a. Resy lahatra Jesosy hoe mila manara-dia anao, dia noho izany a raisiko ekeko fa ianao no tompoko sy mpamonjy ahy.
Sokafako anao ny varavaran'ny foko dia mitoera ato anatiko ianao. Omeko anao ny tenako rehetra, ny fanahiko rehetra, ny foko rehetra, ny fiainako rehetra dia anjakao tanteraka. Anaraka anao a Jesosy aho. N'aiza n'aiza tianao hitondrana. Tsy saraka aminao a Jesosy aho. Satria fantatro fa ianao no mahalala izay mahasoa. Ianao ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalanao. Noho izany dia anaraka anao. Amen. Iteny aho eny, iteny aho eny, 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 iteny aho eny, 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 iteny aho eny Tompo, iteny aho eny Tompo. Juste toi, rien que toi, et tu nous suffis largement. Eli, Eli, Eli.
mba tena ho voatahiriny rehetrarehetra. Chante plus fort. Seigneur, tu entends les paroles de ton Église. Ils veulent te suivre, alors guide-les, Seigneur. Amafisitsika hatrany hoe anaraka anao. Anaraka anao. Dia androany tsy sosio tsy ny tenanay ihany no atolotray anao fa ny mombanay rehetra mihitsy dia apetraka eo an-tananao satria fantatray fa ianao matahiry izay voatolotra anao. Jésus, nous remettons tout entre tes mains. Nous croyons en toi, nous avons foi en toi et nous savons que tu es le sauveur du monde, tu es notre sauveur. On a foi en toi. Reçois, Seigneur, tout ce que ton Église remet entre tes mains. Ils remettent entre tes mains, Seigneur, leur vie, tout ce qu'ils sont. Et eux-mêmes, ils seront à toi aujourd'hui, demain et à jamais. Jésus, il croit vraiment en toi. Seigneur, protège-les. Garde-les sous ton aile. N'autorise pas, Seigneur, à ce qu'une âme soit perdue. Mais veille, Seigneur, à ce que toutes les personnes qui se consacrent à toi ce matin se réfugient vraiment en toi et trouvent le bonheur en toi. Ao anatin'ny ady dia mampandresena ao zahay satria mpanatolotra anao ny zavatra rehetra. Amin'ny lalana de teny fikasana andeha araka ny fombanao zahay Jésus.
sy ny antony Tsisy mino anao Tsisy mino anao Samiar makantorina avokoa sika rehetra tompoko. Prenez place, chers frères et sœurs. Arabaina avokoa isika rehetra izay manarika an'izao fotoam-pivavahana izao na izay manarika eto an-toerana na ianareo manaraka fotoam-pivavahana en ligne. Nous vous saluons tous, vous qui êtes ici réunis parmi nous et ceux qui suivent le culte en ligne. Misaotra an'Andriamanitra isika satria ao anaty fotoam-pivavahana ity dia aneho ny voninainy eo amintsika rehetra Andriamanitra. Nous remercions Dieu parce qu'il va nous montrer sa gloire durant ce culte. Ny azo antoka izay nataon'Andriamanitra fahiny ho ataony amintsika amin'ity androandroany ity. Ce que Dieu a pu faire auparavant, il le fera encore aujourd'hui. Aza kifikivy ianareo izay marary fa hositraniny. Tous ceux qui sont malades, vous allez être guéris. Toy izany ihany koa nareo izay manana olana ho vonjena androany. Ceux qui ont des problèmes, vous aurez sauvé, vos problèmes seront résolus. Ary anisan'ny nampahery ahy hitahiantsika Andriamanitra amin'ity taona ity. Et Dieu va nous bénir abondamment cette année. Fisaorantsian'Andriamanitra dia hiteka faran'izay mafe isika. Acclamons fort le Seigneur. Raha mbola misy mafy dia ataovy ihany. Acclamons fort le Seigneur encore. Alléluia! Alléluia. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Que la gloire soit à notre Dieu. Amin'izao fotoana izao isika dia anokana fotoana anaovana vavaka miaraka. Maintenant, nous allons réserver un temps pour prier ensemble en toute communion. Ianareo izay ny tokantrano any ihany koa dia angatana mba anokana fotoana anaovana vavaka. Vous également qui nous suivez en ligne chez vous, nous allons prier ensemble. Tena mivavaha mihitsy ianareo amin'ny fonareo rehetra. Prions dans tout notre cœur. Atoloroan'Andriamanitra zato isan-jato ny fiainantsika. Offrons à notre Dieu toute notre vie. Ary raha mahatsapa ianao fa nanota tamin'Andriamanitra dia mibeba. Et si tu es convaincu de péché, repens-toi maintenant. Miala amin'ny fahotana. Ne pêche plus à présent. Miala amin'ireo fomba ratsy rehetra. Ne fais plus toutes tes mauvaises habitudes. Asehoy fa vonina ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao. Montre à l'Éternel Dieu que tu te réserves à lui et que tu es prêt à donner ta vie pour lui. Manana fonana fa miaraka amintsika eto ny tompontsika. Et la foi que Dieu est parmi nous maintenant. Vonina ny amela ny helokontsika rehetra izy. Dieu est prêt à nous pardonner. Andao aza anao le hira hoe o ny rany Jesosy isika aorinan'izay tonga dia hiaraka hivavaka daholo anao vavaka toram-po mihitsy isika. Après ce chant, nous allons tous prier ensemble en toute communion. Ampimasinao anatin'le hira. Oh
siai Nous allons prier maintenant. Exprime-toi, ouvre ton cœur à Dieu. Continue à prier. Si tu es convaincu de péché, repens-toi maintenant. Dieu est prêt à écouter ta repentance par le sang versé par son Fils Jésus. Oppose-toi au diable, il te fuira.
Andriamanitra satria niain'ny vavaka antsika izy dia tehaka mafy be isika. Nous allons acclamer le Seigneur parce que nous sommes reconnaissants que Dieu nous a écoutés. Mbola tavy mafy ihany mitekintsika rehetra. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Amen. Dia amin'izao fotoan'izao tsika dia iroso hitondra ny fanatitra ho an'Andriamanitra, hitondra ny ampahafolo-karena ihany koa manana finoana sy fasahiana ny anome falala-pitahiana ho antsika rehetra izany. Maintenant, nous allons procéder au moment réservé pour les offrandes et les dîmes. Et sois confortable et sois en toute foi que lorsque tu donnes, Dieu va te rendre abondamment. Tena manana finoana fa tsy diso ny tenin'Andriamanitra milaza fa ho ny herin'Andriamanitra zay omentsika azy ary sokafan'Andriamanitra ny lanitra varavaralanitra mba hitahinantsika. Et vraiment la foi par cause de la parole de Dieu qui a dit que Dieu va ouvrir les écluses des cieux lorsque tu apporteras ta dîme et tes offrandes. Andao ary a mandroso anareo zay tondra ny mpahafolo-karena makaty anoloana rehefa avy eo ho tatazany manokana eny ny fanatitra fanaontsika hatramin'izay. Et comme usuellement, nous invitons ceux qui viennent déposer la dîme, apporter toute la dîme dans les coffres, de venir en premier et nous prendrons les offrandes tout à l'heure à votre place. Mandroso antsika tompoko. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.
Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne. Tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tout avec bonheur. dia araka ny fanaontsika moa zany isika ny faravolana tahako zao dia misy valopy hozarainy amintsika homenitsika anarana hoe raky dehibe. Et comme nous le faisons usuellement, à chaque fin de mois, il y a une enveloppe qui vous sera distribuée, celle qui nous permettra de faire l'offrande spéciale. ho averintsika amin'ny herin'ny androany zany valopy raky dehibe zany. Nous allons remettre cette enveloppe d'offrande spéciale la semaine prochaine. dia maha raky dehibe azy tena manaova arak'izay tena vitanao ianao isam-bolana. Et comme c'est une offrande spéciale, nous vous invitons vraiment à faire du mieux que vous pouvez chaque mois. fa zay mamatsy ao fanjakan'andriamanitra dia hovatsian'andriamanitra ihany koa izy. Puisque ceux qui s'aimeront pour le royaume de Dieu, Dieu également va venir semer dans leur vie. tena ho ataon'andriamanitra aminareo zany raha mino ianareo. Et Dieu va le faire certainement si vous le croyez. dia samiary a maka ny valopiny sika rehetra tompoko. Nous invitons à prendre cette enveloppe. dia eo anatin'izany dia andao mbola anao hira anankiray sika rehetra. Et nous allons encore continuer la louange et l'adoration de notre Seigneur.
fort pour le Seigneur. Tatsika ity atanana mafy ho an'i Jesosy. Toy izy atsika ihany te atanana mandra mba tonga mpanompon'Andriamanitra eto anoloana. Amafisiny izany a fa le raky-dehibe zay le voaloha zarena tamintsika teo a dia averintsika amin'ny herin'ny androany. Je confirme encore que l'offrande spéciale, nous le rendrons la semaine prochaine. Ary tena manaova amin'ny fonao rehetra mihitsy ianao. Fais-le de tout ton cœur. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra tompoko. À Dieu seul soit la gloire. Ometsika toerany reto mpitarika fidiarany reto a fa iroso amin'ny fandrenesana teny Andriamanitra isika. Les conducteurs de louanges peuvent prendre leur place. Nous allons maintenant écouter la prédication. Aoriana ty afatra entiko aminareo ity dia manana finoana fa raha raisinareo ny afatra ka katoavinareo dia hitahentsika Andriamanitra amin'ny tetony ity. Après le serment que je vais prêcher ici, croyez que si vous recevez la parole, Dieu va vous bénir cette année. Lay fianianana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama io ataony amintsika io. Ce que Dieu a promis à Abraham, il nous le promet aussi. Efa nilasa mantsy Andriamanitra fa ho tahina ny taranaka Abrahama rehetra. Parce que Dieu a déjà dit qu'il va bénir la descendance d'Abraham. Efa nilasa ihany i Andriamanitra fa hitondratsika tahaka ny nitondrany any Isaka le zanaka teny fikasana. Dieu a déjà dit aussi qu'il va nous conduire comme il a conduit Isaac, le fils de la promesse. Satria mino izany teny ambarako izany ianareo dia andao hiteka mafy an'Andriamanitra. Si vous croyez cette parole, acclamons le Seigneur. Sokafy ary ny Baiboly ao amin'ny Deutéronomie toko fahavalo andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahadimy. Ouvrez votre Bible dans Deutéronome chapitre 8 versets 2 à 5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Nous allons lire au nom de Jésus. Ary tsarovo ny lalana rehetra zay tondrany Jehovah Andriamanitra ho anao tany anefitra zao efapolo taona izao ampaniritenanao sy iza-toetranao ary alala zay ao am-ponao na hitandrina ny didiny ianao na tsia. Dia nampaniritenanao izy ka namelanao honona dia nanomeanao ny mana ho aninao zay tsy fantatrao nandrazanao ampafantariny anao fa tsy mofiany no iveloman'ny olona fa zay rehetra alokan'ny vavan'i Jehovah fa zay rehetra alokan'ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Ny fitafianao teny aminao tsy rovitra ary ny tongotrao tsy nivoto zao efapolo taona izao. Koa aoka ho fantatrareo aoka ho fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanany no fananaran'i Jehovah Andriamanitra ho anao. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Sokafatra amin'ny Baiboly Petera voalohany toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Ouvrez votre Bible dans 1 Pierre chapitre 4 versets 12 à 13. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Au nom de Jésus. Ry malala azakaka no fihezan-toetra mahamay zay mahazo anareo fitsapa-toetra ary aza atao zavatra mahagaga manjoanareo zany fa araky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba iravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Ry fiangonana rehetra manaraka zao fotoam-pivavahana izao sy ianareo manaraka ny fotoam-pivavahana ny lininy.
Chère assemblée qui assistez à ce culte et vous tous qui assistez en ligne, aoko fantatsika rehetra fa manana hevitra hieverana antsika ny tompandriamanitra tsy toa. sachez tous que Dieu a des projets qu'il a formés à notre sujet. Manana hevitra hitantanana sy hitondrana antsika izy mandritra fahavelomantsika eto ambony tany ity. Il a des projets pour nous guider et pour nous conduire pendant notre existence sur cette terre. Ary lay izy hevitra tena mahasoa sy mahatsara ny fiainantsika olon'Andriamanitra. Ce sont des projets de bonheur pour nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Eno tsara ty teny manaraka ambarako ity. Écoutez attentivement ce que je vais vous annoncer. Tsy mba ratsy amintsika zany ny Andriamanitra ivavahantsika. Dieu veille toujours sur nous. Tsy mba ratsy amintsika zany ny Andriamanitra ivavahantsika. Le Dieu que nous prions veille toujours sur nous. Ny antony satria isika rehetrarehetra zao dia olona efa nividin'Andriamanitra tamin'ny rano Jesosy. Parce que nous avons déjà été rachetés par le sang de Jésus. Tena nividin'Andriamanitra tamin'ny rano Jesosy tokoa isika. Dieu nous a déjà rachetés par le sang de Jésus. Zany no antony mahatonga antsika lasa olom-boavontsy tahaka izao. C'est pour ça que nous sommes maintenant sauvés. Sarobidy amin'Andriamanitra ihany koa isika. Et Dieu nous bénit également. Ianao tsara ke ny teny nataon'ny Petera tamin'izany fotoana zany. Écoutez bien ce que Pierre a dit en ce temps-là. Hoy ny apôstôly Petera. L'apôtre Pierre a dit, Aoko fantatrareo ry fiangonana fa tsy zavatra mety ho loha na mety ho simba tahaka volafotsy ny volamena no nanavotana anareo mba hiala tamin'ny fitondran-tena adala. sachez, chère Église, que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens. Fa raha navotana ianareo dia navotana tamin'ny alalan'ny rahasoan'ny Kristy Jesosy. Mais il vous a sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ. No zany sarobidy amin'Andriamanitra avokoa ianareo rehetra hoy Petera. C'est pour ça que Pierre a dit que vous êtes tous précieux aux yeux de Dieu. Antoka vakitsika ny Petera voalohany toko voalohany andy fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo. Lisons Pierre 1, chapitre 1, versets 18 à 19. Toy zao no voasoratra. Voici ce qui est écrit. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala zay azonareo tamin'ny entin-dratsana fa ny rahasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Riavana malala manaraka ity fitoam-pivavahana ity tena sarobidy amin'Andriamanitra isika rehetra. Bien-aimés, sachez que nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Zany indrindra ihany koa no antony natokany Jesosy Kristy nananatra manokana amin'ny Paoly apôstôly. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à l'apôtre Paul, Hoy Jesosy tamin'ny Paoly. Jésus a dit à Paul, Ry Paoly ô, Paul, sarobidy amin'Andriamanitra ray ireo fiangonana nasain'ny fanahy masina tandremanao ireo. cette église est précieuse aux yeux de Dieu. Sarobidy amin'Andriamanitra satria ireo olona ireo hoy Jesosy efa novidiana tamin'ny ran'Andriamanitra. Cette église est précieuse aux yeux de Dieu parce que ce peuple a été racheté par le sang de Jésus. Ny ran'Andriamanitra mihitsy no nividianan'andreo olona ireo. Ce peuple a été racheté par le sang de Dieu. Antoka vakina ny asin'ny apôstôly toko faharoapolo andininy fahavalo amby roapolo. Lisons Actes chapitre 20, verset 28. Toy zao ny voasoratra manao hoe tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanao fahafanahy masina anareo mpitandrina hiandrasanareo fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rany. Voici ce qui est écrit. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Arovy aloha ny tenanao
ry mpanompon'andriamanitra isany hoy Jesosy. Jésus a dit, prends bien soin de toi-même. Dia rofo tahaka izany ihany koa reo fiangonana rehetrarehetra ireo satria efa nividiako tamin'ny rany. Il a dit aussi, fais bien attention à toute l'Église qui a déjà été rachetée par son sang. Ndao hiteka mahafan'andriamanitra isika. Acclamons le Seigneur. Ny tiako amara amintsika rehetra zany dia izao. Ce que je veux dire, c'est ceci, Satria sarobidy amin'andriamanitra isika parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. dia manana hevitra hieverana antsika ny tompandriamanitra. Dieu a un projet qu'il a déjà formé à notre sujet. Manana hevitra hitantanana sy hitondranantsika ihany koa izy. Il a des projets pour nous guider et pour nous conduire. Ary manana hevitra mahasoa sy mahatsara antsika mihitsy izy. Il a des projets pour notre bien. Manamafy an'izany ny faminaniana nampitondran'andriamanitra any Jeremia mpaminany any amin'ny Jeremia 9:20. Le prophète Jérémie a confirmé ces paroles dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Hoy izy ny faminaniana le tiany Jeremia. Voici la prophétie. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo ho Jehovah. Dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanentenana ny amin'ny farany. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amafisiko ihany hoe tsy mba ratsy amintsika io Andriamanitra io. Je confirme encore que les projets de Dieu sont des projets de paix. Noho izany amin'ny maha-kristianina antsika rehetra tonga eto, En tant que chrétiens, amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika tsiraray avy, en tant que serviteurs de Dieu que nous sommes chacun, dia ataovy ny fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay miseho eo amin'ny fiainantsika. rendez grâce à Dieu pour toutes les choses qui se passent dans notre vie. Na mahafinaritra anao le zavatra miseho na tsia dia izao ihany ataovy ny fisaorana an'Andriamanitra. Que les situations te conviennent ou pas, rendez toujours grâce à Dieu. Tsaroko ny teny natao Paoly apôstôly any amin'ny Tesalônika voalohany 2:20 any hoy izy hoe misaorana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Je me souviens de ce que l'apôtre Paul a dit dans Thessaloniciens. Il a dit, réjouissez-vous pour toutes choses. Misaorana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra natao hiainantsika fiangonana. Réjouissez-vous en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Na nafinaritra anao le zavatra mitranga ho ao na tsia dia izay ihany mila misaotra an'Andriamanitra foana isika. Que les situations te conviennent ou pas, remercie toujours le Seigneur. Aoka tena hay saotra sehaka sitraka an'Andriamanitra ianao. Rends toujours grâce à Dieu. Tandremo mba tsy hanome an'Andriamanitra mihitsy ianao na amin'ny teny na amin'ny fihetsika. Prends garde de ne pas accuser Dieu ou donner tort à Dieu, que ce soit par ta parole ou par tes comportements. Satria io Andriamanitra izay ivavahantsika voalaza hoe mitantana sy mitondra antsika io tsy mba diso. Parce que le Dieu que nous prions, qui nous guide et qui nous conduit, n'a jamais tort. Possible matsy ty zavatra tantarako aminareo ity. Écoutez attentivement ce que je vais vous raconter. Rehefa tsy azon'ny kristianina ny valimbavaka arak'izay natenainy. Quand les chrétiens ne reçoivent pas la réponse à leurs prières, rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sainy kristianina na ny eritreritry kristianina dia izao. quand les chrétiens ne reçoivent pas la réponse à leurs prières conformément à leurs désirs, voici ce qui se passe. Malaky mametsina an'Andriamanitra vetrany izy. Ils accusent Dieu et donnent tort à Dieu. Tena mametsina an'Andriamanitra izy. Ils accusent vraiment Dieu. Kanefa tsy mety amintsika ny manana toetra tahaka izany. Et pourtant, nous ne devrons pas avoir cette attitude. Na ihany koa lasa makatsika fony amin'ny famponan'Andriamanitra. Ou alors, notre cœur devient froid. Ary misy aza miala amin'ny Jesosy miala amin'Andriamanitra mihitsy. Il y en a vraiment qui deviennent rétrogradés après. Tandremo mba tsy ho zany mihitsy isika rehetra manaraka izao fitaom-pivavahana izao. Prenez garde de ne pas vous comporter comme cela. Ataovy lesona ho antsika rehetra
ny tantarany zanak'Israëly fa ho tantarako aminareo ny toetrany sy ny toe-panahany. Prenez comme exemple et comme leçon l'histoire des Israélites que nous allons écouter maintenant. No ahafan'Andriamanitra niala tao Egypte ny zanak'Israëly ary nanaovan'Andriamanitra te-fikasana fa hoentina any amin'ilay tany todradrony sy tantely. Dieu a délivré les Israélites du pays d'Égypte et il leur a promis de les conduire vers le pays découlant de lait et de miel. Ary tena vonona hitondra ny zanak'Israëly ho amin'izany mihitsy ny tompon'Andriamanitra tsy to. Dieu était vraiment prêt à les conduire dans ce pays. Dia araka ny voalazan'ny Baiboly aza dia ny tantana sy ny tondra ny zanak'Israëly andro manalina ny tompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Il est écrit dans la Bible que Dieu les a conduits jour et nuit en ce temps-là. Amin'ny atoandro dia ny tantana sy ny tondra azy ireo tamin'ny alalany andrahoan'Andriamanitra. Pendant le jour, Dieu les a conduits à travers une colonne de nuée. Hitandreo zanak'Israëly mihitsy le rahona teo anoloany nitaridalana azy ireo. Les Israélites voyaient vraiment la colonne de nuée qui était devant eux et qui les conduisait. Amin'ny alina dia ny tantana sy ny tondra ny zanak'Israëly tamin'ny alalany andriafo ny tompon'Andriamanitra. Pendant la nuit, Dieu a conduit les Israélites à travers une colonne de feu. Tena hitan'ireo zanak'Israëly mihitsy le andriafo teo anoloany mitarika azy ireo. Les Israélites voyaient vraiment la colonne de feu qui les conduisait devant. Dikan'izany tsy rery mihitsy ny zanak'Israëly raha vao niala tany Egypta ka hoe andeha hoany amin'ilay tany todradrony sy tantely. Ça veut dire que les Israélites n'étaient jamais seuls quand ils ont quitté l'Égypte pour aller dans le pays coulant de lait et de miel. Ambon'izany voalazan'ny Baiboly fa fantatr'Andriamanitra ny mahasoa sy ny mahatsara zanak'Israëly satria olony izy ireo. À part ça, la Bible dit que Dieu savait ce qui était bien pour les Israélites car ils étaient son peuple. Rehefa namalala manaraka ity fotoana ity tsy afa fa tahaka izany ihany koa isika izay efa novidiana tamin'ny rano Jesosy. Chère assemblée qui assistait à ce culte, nous sommes également comme cela, nous tous qui avons été rachetés par le sang de Jésus. Raha ohatra tokoa ka efa nino a Jesosy ianao, efa nandrainy Jesosy ary manana Jesosy ao anaty. Si tu as déjà reçu Jésus et que Jésus demeure en toi, tsy irery izany ianao. tu n'es jamais seul. Miaraka aminao foan'Andriamanitra. Dieu est toujours avec toi. Ahoana ho Jesosy Kristy indro ombanareo mandrakariva ambara-patoka fatapera zao tontolo zao. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ary any bokin'ny Isaia ihany koa efa nampitondra faminanian'Andriamanitra. Et dans le livre d'Ésaïe, Dieu a déjà apporté une prophétie. Faminaniana natao antsika taranaka ankehitriny. Cette prophétie est adressée aussi à nous tous. qui Hoy sommes Andriamanitra ici. tamin'izany manao hoe mombanao aho tsy mandao anao aho ary tsy mamelanao irery. Dieu a dit, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas et je ne te délaisserai pas. Ary izy teny tahaka izao mihitsy ary nataon'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko fa 7:20 andihy fa 5:12 sy 20:20 tonga dia mba amin'ny teny frantsay no sokafo izay verset zay. Isaia 49 verset 15 et verset 16. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 49, verset 15 et verset 16. Voalaza n'io teny io fa Andriamanitra fa tsy misy vehivavy manadino ny zana-minono. Il est écrit qu'une femme n'oublie pas l'enfant qu'elle allait. Tsy ho adino mihitsy ny zana-minono. La mère n'oublie jamais l'enfant qu'elle allait. Ho tsarony isan'andro isan'andro. Elle pense à lui chaque jour. Ary nilaza io Andriamanitra hoe tahaka izany mihitsy aho tsy manadino anareo. Et Dieu dit de même qu'il ne nous oublie pas. Eo amin'ny adiny 20:20 moa dia voalaza hoe efa vita tomboka vatsy eo an-taniko ianareo. Dans le verset 16, il est écrit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Dikan'izany dia hoe efa nividiko tamin'ny rano Jesosy ianareo. Ça veut dire que je vous ai déjà racheté par le sang de Jésus. Ka esorina aminareo tsy finoana izay milaza fa irery ianareo. Alors enlevez de vous le manque de foi ou le doute qui croit que je ne suis pas avec vous. Na amin'ny andro na amin'ny alina miaraka amintsika amin'ny tompo. Le jour et la nuit, le Seigneur est toujours avec nous. Dia averiko indray hoe ny zanak'Israëly na amin'ny andro na amin'ny alina
dia tsy nandao azy ireo mihitsy ny tompandriamanitra. Je répète encore, que ce soit le jour ou la nuit, Dieu n'a jamais abandonné les Israélites. Indrisa nefa ary tena mampalahelo dia ity. Malheureusement, voici ce qui s'est passé. Mbola sany zanak'Israely ihany ny nanometsy nanomosesy sy ilay Andriamanitra izay nitondra azy. Les Israélites ont osé accuser Moïse et Dieu qui les a conduits. Satria nisy zavatra tsy nifanaraka tamin'ny saina maneritreritry izy ireo ny seto amin'ny fiainana. Parce que quelque chose s'est passé et quelque chose qui n'était pas convenable d'après leur point de vue. Ohatra anankiray ity, Voici un exemple. tena mpandianana dia voalaza baiboly fa nentin'Andriamanitra nandeha tany amin'ny tany efitra ny zanak'Israely tany akaiky ny ranomasina mena. En chemin, il est écrit que Dieu a conduit les Israélites près de la mer Rouge, vers le désert. Kanefa ke misy lalana akaiky tao e. Alors qu'il y avait un chemin plus court. Dia tsy vitan'izany fa rehefa nandeha ireo zanak'Israely dia nanetsika avy ato afara ny miaramila ny Egyptianina. Et à part ça, quand les Israélites sont partis, l'armée des Égyptiens les ont poursuivis. Dia vokatr'izany rehetrarehetra zany no antony natonga azy ireo nanometsiny Mosesy nanometsiny an'Andriamanitra mihitsy. Et c'est pour ça qu'ils ont accusé Moïse et ils ont accusé Dieu. Antoka vakitsika ny Exodus toko faefatra ambin'ny folo andininy fafolo faraika ambin'ny folo faharoa ambin'ny folo. Lisons Exode chapitre 14 versets 10 à 12. Ary rehefa miakaiky Farao dia natompo zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egyptiana tamy manetsika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary koa izy tamin'ny Mosesy moa tsy nisy fahasavatany Egypta no nentinao faty ateny hevitra izay. Nahoana no nanao zany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany Egypta. Toy zao fa tsy zao fa no teny nolazainy taminao fony tany Egypta hoe ok zay fa avy alao ihany izahay hanompo ny Egyptianina fa aleonay manompo ny Egyptianina toy zay ho faty aty anefitra. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Tena lasa fiainan'ireo zanak'Israely mihitsy ny mametsiny ny mpalopol'Andriamanitra sy Andriamanitra zay notompony. Les Israélites ont accusé et donné tort à Moïse et à Dieu. Satria ny fandraisany azy dia hoe manao diso mpalopol'Andriamanitra ary manao diso tahaka izany akeo Andriamanitra. Parce qu'ils pensaient que le serviteur de Dieu et Dieu faisaient des erreurs. Dia mandeha ihany koa dia nisy fisehon-javatra tahaka izany ihany koa. Un jour, il s'est passé quelque chose de pareil. Meloha nidiran'izy ireo ao amin'ilay tapitodradrony sy tateny dia nanometsiny any Mosesy ary nanometsiny mivantana an'Andriamanitra mihitsy ny zanak'Israely. Avant qu'ils ne soient arrivés dans le pays découlant de lait et de miel, ils ont accusé et donné tort à Moïse et aussi directement à Dieu. Vitan'izy ireo mihitsy nilaza hoe tsy mety mihitsy zao fitondranao zao ry Mosesy ry Andriamanitra tsy toa ao. Ils ont vraiment osé dire que ce que Dieu et ce que Moïse ont fait n'était pas convenable. Mpalopol'Andriamanitra tsy mahay mitarika anao ry Mosesy a. Ils pensaient qu'il ne savait pas conduire son peuple. Andriamanitra tsy mahay mitondra ny vahoaka anao ianao ry Andriamanitra. Ils pensaient que Dieu ne savait pas conduire son peuple. Ore olona andao antsika hifidy mpitarika antsika hiverina any Egypte. Allons chercher d'autres conducteurs et retournons en Égypte. Tanao zany toetra sy te-panahy nanana zanak'Israely zany. Vous voyez l'attitude des Israélites? Andao vakitsika ny voasoratra Nomery toko faefatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra. Lisons Nombre chapitre 14 versets 1 à 4. Dia nanandratra feo ny fiangonana rehetra ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'iny alina iny. Dia nimonmonina tamin'ny Mosesy sy Arona ny zanak'Israely rehetra ka hoy ny fiangonana rehetra taminy. Inay ane isika mba matany amin'ny tany Egypta ihany na inay ane isika mba mataty amin'ity efitra ity. Ary nahoana Jehovah io le teny
ary nahoana Jehova no mitondra antsika ho amin'ity tany ity ho lafitsabatra ary vatsika sy zanantsika madinika ho babo tsy aleontsika miverina ho any Egypta va dia ny fampitoana hoe izy andeha hifidy mpitarika isika ka hiverina any Egypta. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Tena tsy fakana tahaka mihitsy ny toe-panahy zanaka Israely. Nous ne devons pas copier l'attitude des Israélites. Ka mpitandremana isika fiangonana taranaka ankehitriny mba tsy ho tahaka izany mihitsy. Prenez garde et faites attention de ne pas faire comme les Israélites. Ry fiangonana manaraka izao fitepivavana izao sy ianareo manaraka en ligne. Chère assemblée qui assistez à ce culte et vous qui assistez en ligne, Raha tena kristianina ianao, si tu es vraiment chrétien, raha tena olon'Andriamanitra ianao, si tu es vraiment un homme ou une femme de Dieu, raha fantatrao fa sarobidy amin'Andriamanitra ianao no ianao izay efa nividiana tamin'ny rano Jesosy. si tu sais que tu es précieux aux yeux de Dieu parce que tu as été racheté par le sang de Jésus, Raha fantatrao ihany koa, fantatrao tsara ny toerana nametran'Andriamanitra anao, si tu connais bien la place que Dieu t'a donnée, dia izao atao foana ny fisaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. continue toujours à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Eka eo amin'ny fonao fa tsy mba diso zany ny Andriamanitra izay tompontsika. Considère que Dieu n'a jamais tort. Hainy ny mitantana sy ny mitondra antsika amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika. Il sait comment nous guider et nous conduire en tant que serviteurs de Dieu. Fantatr'Andriamanitra tsara ny mahasoa sy ny mahatsara antsika satria olona efa nividiny tamin'ny rano isika. Dieu sait très bien ce qui est bien pour nous parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Tena fantatr'Andriamanitra ny tokony atao ny amintsika rehetra. Dieu connaît vraiment les projets qu'il a formés pour chacun d'entre nous. Anome ohatra ihany aho mikasiny amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Je vais vous donner un exemple concernant l'histoire des Israélites. Rehefa niala tany Egypta ny zanak'Israely dia hoy ny Baiboly. Quand les Israélites ont quitté Égypte, voici ce que la Bible dit. Tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana akaiky dia akaiky izy ireo. Dieu ne les a pas conduits par le chemin le plus court. Nisy lalana zany niala tao Egypta makany amin'ilay tany todradrony sy tanteny tena akaiky tena manivaka. Il y avait un chemin à partir de l'Égypte vers le pays découlant de lait et de miel qui était vraiment court et direct. Fa au contraire azy nentin'Andriamanitra nandidina tany amin'ny tany efitra zanak'Israely. Mais au contraire, Dieu a conduit les Israélites à travers le désert. Nentin'Andriamanitra nakany amin'ny lalana makany amin'ny ranomasina mena ry zareo. Dieu leur a fait faire un détour par le chemin qui va vers la mer Rouge. Amin'ny zanak'Israely na amintsika tsy mety zany. Du point de vue des Israélites ou de notre propre point de vue, ce n'est pas correct. Fa amin'Andriamanitra mety satria zany no hitan'Andriamanitra fa mahasoa sy mahatsara ny olony. Mais du point de vue de Dieu, c'était correct, c'était son plan parfait qui était pour le bien de son peuple. Antoky vakitsika ny Exodus toko 17 andimy 17 sy 20. Lisons Exode chapitre 13, versets 17 à 18. Ary rehefa nalefa Pharaon ny olona dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana nakany amin'ny tany Filistina izy na dia akaiky aza izany. Fa hoy Andriamanitra andraho anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta. Afa nentin'Andriamanitra ny vily ho amin'ny lalana mahazo any anefitra amoron-dranomasina mena ny olona ary vomana iady ny fiakatra zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert
vers la mer des roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille. Tsy mba mananao foana zany Andriamanitra rehefa mitantana sy mitondra antsika vahoakany. Dieu ne fait pas n'importe quoi quand il conduit son peuple. Fantany mahasoa sy ny mahatsara antsika rehetra. Dieu sait ce qui est bien pour nous. Marina fa misy lalana akaiky tao, lalana manivaka, ary de faingana dia ho tongany amin'ny tanin'ny Kanana. C'est vrai qu'il y avait un chemin plus court, un chemin plus direct qui conduisait à Canaan. Fa hoy Andriamanitra hoe tsy hoentiko any ny oloko io fa tsy mamety azy any fa hoentiko manodidina izy hoentiko any amin'ny ranomasina mena. Mais Dieu s'était dit qu'il n'allait pas conduire son peuple vers le chemin le plus court, mais il voulait les faire retourner par un détour. Hatramin'izao ry havana dia tahaka izany ny fomba fiasan'Andriamanitra rehefa mitondra sy mitantana antsika izy. Actuellement, Dieu agit encore comme ça quand il nous conduit. Zany no aty mahatonga antsika entanina amin'ny androany ety hoe mahaiza misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay hitantanana sy hitondrana antsika. C'est pourquoi je vous incite à toujours rendre grâce à Dieu, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Ohatra manaraka ihany koa mbola mikasika any amin'ny zanak'Israely ihany. Il y a encore un autre exemple concernant les Israélites. Rehefa nandeha ny zanak'Israely ho any amin'ny tany tondra-drono sy tantely. Quand les Israélites sont partis vers le chemin découlant de lait et de miel, dia ina ho ianao zava-nisy? à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Navelan'Andriamanitra mba hanetsika ny zanak'Israely avy ato afara ny Égyptianina rehetra. Dieu a permis que les Égyptiens poursuivent les Israélites par derrière. Voaranao fe niafatra ambarako. Est-ce que tu comprends ce message? Navelan'Andriamanitra mba hanetsika ny zanak'Israely avy ato afara ny Égyptianina rehetra. Dieu a permis que les Égyptiens poursuivent les Israélites par derrière. Amin'ny zanak'Israely sy amintsika tsy mety zany. Du point de vue des Israélites, et pour nous, c'est pas correct. Afaka niteny mety zanak'Israely na isika hoe fa maninona no avelanao hanetsika anay rehefa valinay ireo. Les Israélites auraient pu dire, et nous-mêmes on aurait pu dire, mais pourquoi tu laisses ces ennemis nous poursuivre? Fa amin'Andriamanitra kosa mety zany ka dia navelan'Andriamanitra hanetsika zanak'Israely ny Égyptianina rehetra. Mais pour Dieu, c'était son plan parfait et il a laissé les Égyptiens poursuivre les Israélites. Amandriamanitra n'Andriamanitra vitany manakana. En tant que Dieu, il aurait pu empêcher ça. Fa tsy nosakarany fa navelany hanetika zanak'Israely ny Égyptianina. Mais il ne l'a pas empêché. Il les a laissés poursuivre les Israélites. Ry fiangonana rehetra manaraka zao fitaom-pivavahana zao sy anareo manaraka ny linina. Chère assemblée qui assistez à ce culte et vous tous qui suivez en ligne, tsy afa tahaka izany mihitsy no aton'izao zavatra amin'ny karazany miseho eo amin'ny fiainantsika izao. toutes les situations que nous traversons actuellement sont pareilles à cette situation des Israélites. Maro ke ny olona dia ny olon'Andriamanitra no mahatsapa hoe inona foana azy ty olana ty ady tsy misy fitsarana ity. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui se disent, mais quels sont tous ces combats que je traverse actuellement? Ary misy amintsika azy mavita miteny hoe aiza anao Andriamanitra no tsy mamonjy ahy no tsy mamonjy anay. Il y en a même parmi nous qui disent, mais où es-tu Seigneur? Pourquoi tu ne viens pas à mon secours? Fa manino zahay no avelanao hiady rery. Mais pourquoi tu nous laisses livrer à nous-mêmes? Dia hoy aho aminareo hoe tsy tokatoka ho azy zany rehetra miseho amin'ny fiainantsika izany. Et je vous dis que toutes ces circonstances ne sont pas des hasards. Fa Andriamanitra no mahalala ny antony. Mais Dieu connaît la raison. Fa ny azo antoka aloha dia momba antsika Andriamanitra. Ce que nous savons, c'est que Dieu est avec nous. Mitantana antsika sy mitondra antsika foana izy na amin'ny andro na amin'ny alina. Dieu nous guide et nous conduit toujours, que ce soit le jour ou la nuit. Fa reny zavatra mitrako amin'ny fiainantsika reny dia ho amin'ny antony avokoa. Mais tout ce qui se passe dans nos vies, il y a une raison. Sika tsy malala fa Andriamanitra no malala. Nous ne connaissons pas la raison, mais Dieu c'est la raison. No zany averiko indray ity fanentanana ity. C'est pourquoi je répète encore. Tandremo ny mametsiny an'Andriamanitra na ihany koa hoe tandremo ny miverin-dalana. Fais attention et prends garde de ne pas accuser Dieu, de ne pas donner tort à Dieu. Ny mety amintsika na inona zava-misy
dia ny misaotra n'Andriamanitra foana ary ny manaiky fitantanany sy ny fitondrana. Ce que nous devons faire, quelles que soient les circonstances, c'est de rendre grâce à Dieu et d'accepter sa conduite. Fa rehefa miaina amin'izay fiainana araka ny fanambarana ny entiko izay isika rehetra Quand nous vivons cette vie de reconnaissance et de gratitude, dia akasitraka antsika Andriamanitra nous serons agréables aux yeux de Dieu ary dia ho ataon'Andriamanitra tsara vehivavy isika. et notre histoire aura un bon dénouement. Zay ny antony natonga ny teny terem-boalohany hoe raha voarainareo tsara ty afatra ity ka akatoavinareo dia hitahantsika Andriamanitra amin'ity taona ity. C'est pourquoi je vous dis que si vous recevez ce message, Dieu va vous bénir cette année. Fa ankoatran'izany rehetra zany ihany koa aoka fantatsika rehetra fa misy ny fizahatoetra sy ny fitsapatoetra. Mais à part tout ça, sachez qu'il y a également des épreuves. Ho amin'ny antony avokoa no hitondran'Andriamanitra antsika ho amin'ny fitsapatoetra. Dieu a ses raisons de nous conduire dans des épreuves. Araka ny volaza Petera moa anisan'ny tena mafy seho ny fitsapatoetra ny fizahatoetra. Pierre a dit que les épreuves peuvent être très douloureuses. Zany no antony natoka Petera nampaherin'ny olona manao hoe C'est pour ça que Pierre a encouragé les gens en disant olo Petera asa atao zavatra magaga manjoanareo zany. Pierre a dit ne soyez pas étonnés de l'épreuve qui vous arrive. Marina fa mampahory sy mampijaly ny fitsapatoetra. C'est vrai que les épreuves sont parfois très douloureuses. Kanefa ho Petera hoe arakaraka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia minoy ianareo fa dia hiaraka manamboninahitra amin'ny ihany koa. Mais Pierre a dit que vous participez aux souffrances de Christ et vous allez aussi participer à sa gloire. Ataovakitsika ny Baiboly Petera voalohany toko faefatra andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Lisons 1 Pierre chapitre 4 versets 12 à 13. Teo zao voasoratra. Voici ce qui est écrit. Ry malala atsakaka no fizahatoetra mahamay zay mahazo anareo fitsapatoetra ary aza atao ho zavatra mahagaga manjoanareo izany. Fa araka ny iombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifaly mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Ry fiangonana rehetra manarika zao fotoam-pivavahana izao. Chère assemblée qui assistez à ce culte, Tahak'izany ihany koa ianareo izay manaraka ny ligne. il en est de même pour vous qui nous suivez en ligne. Raha tena kristiana ianao, Si tu es vraiment chrétien, raha tena olon'Andriamanitra tokoa ianao, si tu es vraiment un homme ou une femme de dia tsy Dieu, maintsy ampandolovin'Andriamanitra fitsapatoetra. Dieu va te faire traverser des épreuves. Tsy maintsy ampandolovin'Andriamanitra fitsapatoetra. Dieu va te faire traverser des épreuves. Tandron'Andriamanitra ny amin'izany dia ity. Le but de Dieu, c'est ceci, Mba hampahafantaran'Andriamanitra hoe atraiza ny fanajana ao an'Andriamanitra, atraiza ny tena fininonao azy sy ny teniny. Dieu veut voir le degré de notre foi et de notre confiance en Dieu. Ary ambon'izany akio le nambarako tery aloha, Et à part ça, comme j'ai dit tout à l'heure, rehefa miombona fahoriana amin'ny Jesosy ianao dia azo antoka fa iombona voninahitra amin'ny Jesosy ihany koa. quand vous prenez part aux souffrances de Christ, vous allez aussi prendre part à la gloire de Christ. Zany hoe ho ataon'Andriamanitra tsara fefary ianao rehefa miombona fahoriana amin'ny Jesosy. Ça veut dire que ton histoire aura un bon dénouement quand tu participes aux souffrances de Christ. Andaovakitsika aloha ny Deutéronome toko favalo andinin'ny faharokatra amin'ny andininy fadimy. Lisons Deutéronome chapitre 8 versets 2 à 5. Ary tsarovy ny lalana rehetra zay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ho anao tany anefitra zao fapolo taona zao, ampaniry-tenanao sy zatoetranao ary alala izay ao am-ponao na hitandra didiny ianao na tsia. Dia nampaniry-tenanao izy ka namelanao honao dia nanome anao ny manana ho aninao zay tsy fantatrao nandrazanao, ampahafantariny anao fa tsy mofiany no iveloman'ny olona fa zay rehetra aloka ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona. Ny fitafianao teny aminao tsy rovitra, ny tongotrao tsy mivoto izao ifapolo taona izao.
koa aoko fantatrao amin'ny fonao fa tahaka ny fananaran'ny olona ny zanany no fananaran'i Jéhovah Andriamanitrao anao. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Bien-aimé qui écoutait ce message, Dieu t'éprouve pour voir le degré de ta confiance en lui et de ta foi. Nous allons relire 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 13. Nous allons lire le verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Dieu nous éprouve et nous fait participer aux souffrances de Christ parce que Dieu veut nous manifester sa gloire. David a également été éprouvé par Dieu. L'attitude de David est vraiment encourageante. C'est pas étonnant si l'histoire de David a fait un bon dénouement. Puissons-nous avoir la même attitude que David? Que notre histoire ait également un bon dénouement. Et cette année, nous allons voir l'intervention de Dieu sur nous. Lisons Psaume chapitre 66, verset 10. Voici ce qui est arrivé à David comme épreuve. C'était vraiment très dur pour David. Mais nous allons voir dans le verset 12 que Dieu l'a béni à la fin. Il l'a béni d'une grande abondance. Nous allons lire à partir du verset 10. Tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as jetés au creuset comme on fait pour l'argent. Tu nous as pris au piège. Tu nous as chargés d'un fardeau. Tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug. Nous avons traversé le feu. Nous avons dû passer par l'eau. Mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Acclamons le Seigneur. Pour conclure ce message, l'attitude des Israélites doit être un grand message, une grande leçon pour nous. L'attitude des Israélites nous a été racontée pour que nous ne faisons pas comme eux. Mais pour que nous exprimons toujours de la reconnaissance et de la gratitude envers Dieu.
pour que nous ne reculons pas et que nous ne repoussons pas chemin, que nous ne rétrogradons pas, mais que nous suivons toujours le Seigneur jusqu'au bout. Ary raisy ho fampahirezana sy toky lehibe ho antsika ny tantaran'i David. Considéré comme un grand encouragement pour nous l'histoire de David. Teo alohan'ny fihezan-toetra dia tsy nivadika tamin'ny Andriamanitra mihitsy David. Devant les épreuves, David n'a pas abandonné Dieu. Tsy mahagaga raha ohatra ka tsara fiafara izy. C'est normal que son histoire avait une bonne fin. Notahina tamin'ny fitahina mahatretrika. David a été béni d'une très grande abondance. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tonga tahak'izany isika rehetra. Au nom de Jésus, il en sera de même pour nous. Andao militeka mafan'Andriamanitra ihany. Acclamons le Seigneur. Amin'izao fotoana izao azy isika andao hiaraka hivavaka. Maintenant, nous allons prier. Tena hivavaka amin'Andriamanitra hanamafy ny fahalorantsika, ny fiainantsika mba ho azy hatramin'ny farany. Nous allons vraiment prier pour renouveler notre engagement envers Dieu. Dia aorianan'ny fahalorantsika fiainantsika mba ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany dia hisaotra an'Andriamanitra isika. Et dans cette prière, nous allons rendre grâce à Dieu. Hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra nisy eto fiainantsika na tsara na ratsy. Nous allons exprimer de la gratitude pour toutes les circonstances que nous avons traversées dans nos vies. Ary raha nisan'ireo olona nanana toem-panahy tahaka ny zanak'Israely ianao nanome tsiny ny mpanompon'Andriamanitra sy Andriamanitra mihitsy dia mibeba amin'ity androandroany ity. Et si tu as fait comme les Israélites, que tu as donné tort aux serviteurs de Dieu ou à Dieu, repens-toi aujourd'hui. Lazao amin'Andriamanitra fa tsy ho amin'izany intsony ianao fa ho amin'ilay fiainana kasitrahana. Exprime à Dieu que tu vas changer ton attitude. Ary manana finoana indrindra fa aoriana fitsapatoetra fa ho tafidy isika amin'ny tontolo ity. Et la foi qu'après l'épreuve, nous allons réussir dans la victoire. Apetrao amin'ny fonao tananao dia andao hivavaka tsika rehetra tompoko. Mets ta main sur le cœur et prions. Mivava amin'ny fonao rehetra. Prie de tout ton cœur. Tena ataovy mafy mihitsy vavaka ao ho fanehoana hoe tena vonona ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao. Élève ta voix et prie de tout ton cœur pour montrer à Dieu que tu es avec lui jusqu'au bout. Samiary mivavaka izy ny mpitarika fidirana tonga dia maka plasy aty anoloana. Que chacun prie et que les conducteurs de louanges viennent devant. Samy mivavaka isika rehetra. Continuons à prier. Toy izy mivavaka malora tena ho an'Andriamanitra isika rehetra na isika manalika eto na inareo any atokantrano any. Continuez à prier, vous tous qui assistez ici et vous tous qui suivez en ligne. Raha sanatria ka anisan'ireo olona nanana toem-panahy tahaka zanak'Israely ianao dia manao fifonana sy fibebana mihitsy. Si tu as fait une mauvaise attitude comme les Israélites, repens-toi. Ary manomboka androany ataovy ny fisaorana sy ny fakasitrahana an'Andriamanitra. Et à partir d'aujourd'hui, exprime de la reconnaissance et de la gratitude envers Dieu. Satria efa mazava amintsika ny sitrapon'Andriamanitra natao hiainantsika. Parce que nous savons déjà la volonté de Dieu. Samy mivavaka avokoa sika rehetra tompoko. Continuons à prier. Aza miemitra mihitsy manoloana fitsapatoetra. Ne recule jamais devant les épreuves, n'abandonne pas. Satria efa fantatsika fa ho tsara fiafara zay maritra hatramin'ny farany.
Parce que nous savons que ceux qui persévèrent jusqu'au bout auront un bon dénouement. Dia magina daholo indray isika rehetra akopiany masonareo fa hivavaka ho anareo ao. Maintenant, nous allons fermer les yeux. Je vais prier pour vous. Apetrao eo amin'ny fonao ihany koa ny tananao. Mets ta main sur ton cœur. Ry Tompoandriamanitra ray ny malala zay eny an-danitro. Notre Père céleste qui est dans les cieux, Misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavana lehibe zay efa nitiavanao anay. nous te remercions pour ton amour inestimable. Mino izay fa nanarika ty fotoam-pivavana ity ianao. Nous croyons que tu es avec nous pendant ce culte. Ary ianao mihitsy no niteny taminay teo. Nous croyons que c'est toi qui nous as parlé. Mivavaka aminao aho mpanomponao Andriamanitra. Moi qui suis ton serviteur, je te prie Seigneur, Mamindra fo amin'izao fiangonana rehetra izao ianao. que ta miséricorde soit sur cette assemblée. Mamiala ny fahatsoany tsiraray avy ianao. Pardonne les péchés de chacun, Satria nisy taminay no navita nanome tsiny anao mihitsy. parce que certains d'entre nous t'ont donné du tort Ary tsy nino ny fitantananao sy fitondranao anay izahay. et nous n'avons pas cru en ta conduite. Koa dia avy alao ny fahatsoanay. Pardonne nos péchés Seigneur. No Jesosy Kristy maty eo ambony hazo fijaliana. À cause de Jésus-Christ qui est mort à la croix, Sasa ho amin'ny rano Jesosy izahay. lave-nous par le sang de Jésus. Diovy sy amasino izahay. Purifie-nous et sanctifie-nous. Andriamanitra, Seigneur, amangy anay ny fanenao masina. que ton Esprit Saint nous visite, Hiasa aminay ilay ny fanenao masina. que ton Esprit Saint œuvre en nous Ka hijoro tsara hatramin'ny farany izahay. pour que nous persévérons jusqu'au bout. Tsy hivadika aminao mihitsy izahay. Nous n'allons jamais te nier Satria efa fantatray fa ho tsara fiafara izahay. parce que nous savons que notre histoire aura un bon dénouement. Ho ataonao amin'ity fiangonana ity ane zany Andriamanitra. Tu vas réaliser ça pour cette assemblée. Amin'ny anaran'i Jesosy no naovaka ny vavaka. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Reo izay mbola marary kosa amin'ity androandroany ity. Ceux qui sont encore malades ce matin, Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy izy. recevez la guérison au nom de Jésus. Esoriko amin'ny olona ny herin'ny aretina rehetra. Que toute maladie quitte chaque personne. Reo izay manana olana Ceux qui ont des problèmes, tonga eto qui sont ici manaraka zao fotoam-pivavaka zao. et qui suivent ce culte, Amin'ny anaran'i Jesosy ho vonjena zany olo zany. au nom de Jésus, vous serez secourus. Ho esorina amin'ny ny olana. Les problèmes seront réglés Ary ambarako amin'ny anaran'i Jesosy hivoaka mpandresy ny rehetra. et je déclare au nom de Jésus que tout le monde va sortir victorieux. Ary mbola ambarako ampasahina fa ho tahina tahaka ny Abrahama izahay rehetra. Et je déclare que nous allons tous être bénis comme Abraham. Ho tsojovin'Andriamanitra tahaka ny Isaka. Dieu va nous bénir comme Isaac. Misaotra Andriamanitra. Merci Seigneur. Ho ataonao zany androany. Tu vas le faire ce matin. Ho ataonao zany amin'ity taona ity. Tu vas le faire cette année. Omena voninahitra mandrakizay ianao. À toi seul soit la gloire dans tous les siècles. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Andaontsika mbola anao la hira hoe hatramin'ny farany. Nous allons maintenant passer à la louange. Tena ho ataonao fonao rehetra zany mila fanolora-teny zany hatrany. Chante de tout ton cœur. Tianao e tena mamiko e tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko anisany iza tsy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany etsika sy anao hatramin'ny farany afoky izany maminy foko ety de omeko anao
sanao ka ity ao mivoady fanao anao hatraminy farany tikanao hoe tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany za tsy hosoloko ninonine fa hatramy farany matsika sy anao hatramy farany ivavaka marany fotoana isika rehetra ka dia angatako mba samy ametraka ny tanany eo amin'ny fony ary ny lelan'Andriamanitra ato no ivavaka mivantana ho antsika. Nous allons maintenant clôturer ce culte ensemble et pour cela nous allons terminer par une prière. Veuillez mettre votre main sur votre cœur, nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions infiniment pour cette grâce que tu as faite, que nous soyons tous ensemble ici en communion, à la fois ici en Junjakil, mais tous ceux aussi qui sont en ligne avec nous. Merci Père, comme un Père aimant, tu nous éduques chaque jour. Et pour chaque épreuve, tu as prévu une voie pour nous, une voie de paix, une voie remplie d'espérance. Merci parce que nous allons sortir vainqueurs, nous allons sortir encouragés. Et cette semaine sera remplie d'abondance. Tous nos problèmes seront réglés et nous verrons ta gloire sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Teka mafatompo isika. Acclamons le Seigneur.